Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Ankafaliagna sy ampitiavagna hatrany no entinay manolotra ny teny fiarabagna ho anao ho antsika zay afaka magnaraka an'izao onjam-peon'ny radio Fagniry izay tiantsika mamintsika jiaby ity. Ny resadresaka ndray tolotra antsika niany dia tsy ino fa ny koragna zay ny fagnanaovan'ny ray aman-dreny archevêque de i Monseigneur Benjamin Marc Ramarson tamin'ireo tanora mandrafitra ny eglizy iraka Ambilobe na ny avy tao an-drenivohitry ny Ankarambe dia ny Ambilobe, ary ihany koa ireo avy tagny ambanivohitra dia samby vory-lamigny nagnotro ny fahatongavan'ny ray aman-dreny archevêque andray iaraka ankalaza ity fetin'ny sampankazo izay nankalazaigna nandritra ny ateloagna raha natomboko tamin'ny zoma fahafito ka hatramin'ny alahady fahasivy ny volagna aprily 1724, alahady ny fijalian'ny tompo izay lahady ny arantsika jiaby nankalaza ny fetin'ny sampankazo. Nisy moa ny fametrahan'ireo tanora maro ny fagnontaniagna tamin'ny archevêque, ary izy tetsy andagny zegny dia niezaka namaly tamin'ny mpinoagna tampitiavagna ary tamin'ny fomba fohy sy milamigny ary mazava no nentiny namaly izegny fagnontaniagna zegny ke atolotro zegny ke asaigny antsika jiaby mba aharitry tandregny hatramin'ny farany. Maraina ni sang nam do seranana iro zuki tiken tata idari dalana namaki itiran titalan natusiki ni fanai ibati watana na piduna yeriku rifampe sampanai Ibati wantana na piduna yeripu rifampe sampanai. Rusu falavu chantihe Maruni fanai humtena Dila vicheza kistihe Tena pandesena Fitiavana mansi tsy malavitany Manusika nyumtani Tsy mifitoerana mafazana ny vola Kasikara tungani Tsy mifitoerana mafazana ny vola Kasikara tungani Manontany anao zay Jesu Manontany anao Jesu Inany mataona Manontany zoky sy filoe Inany mataona Ianao nifidy Ianao no niantso Indreto zahaye Miara-mireto namana e Jetu irawizahai Mama kibaki tiran masumbe
ianao notokinay. Efa masika ierinira Ady ny fiainana miasa miandry da tongeny ambitsy iray inisika zary fanamby mipetraky izy tie fanamby masina fizay mitory andry Kristy olona vonona sisay osay anovatano lanitra Hosanna ikatsakany tsara indrindra Yatsakany tsara ikatsakany marina Yatsakany marina iady tsy atao bery na lavo aza miarina ao atsaina efa miomana hoe vonony rainy ny asa sy zay atao rehetry ho voninahiny mahita sy aminy zava-drehetry Alleluia manontany anao zay Jesosy manontany anao Jesosy manontany zoky sy filoe ianao no nifidy ianao no niantso Indreto sahay iana miletona manao hoe Indreto iravi sahay mamakivaky ty ranomasombe ianao notokinay Innan mataunay Innan mataunay Innan mataunay Innan mataunay Innan mataunay Lazao Jesosy Innan mataunay wanaye Innan mataunay umizahay fikambananao Innan mataunay Alleluia Asangano ny tagnan'izay ametraka fanontaniana malalaka hoy isika karaha maro ny sikoty ametraka fanontaniana Question voalohany zay inona mba antony na dikany izy ka olona mahita anao mioroko pelitranao faharoe finoanay mbola tsy zarizary ka inona ny vahonanao mba harosy am'izany amin'ny fivelarany fandrosoana ny tontolo kristiana ny protestante contre catholique ary ny katolika mba ino inona atao hoe katolika que signifie katolika vita batemo ny papa izay mpiandro tsara solontenan'i Kristy moa ve izy mandray avy amin'Andriamanitra mivantana sa avy amin'ny alalan'ny fahendreny sy ny fahaizany noentiny manao izay rehetra anabeazana kristiana na ny olona sotra avy amin'ny inspection bakirano président tanora inspection bakirano misy koragna nandeha teo mikasiky tanora satria zay io mitondra tanora ke amin'ny tanora zegny agnatin'ny église katolika ke araka volainy mopera zirmety hoe mbala misy agnatiny magnano business ke fomba
fomba karakory fomba ialany agnaty izy io sotra Jeudi comme Monseigneur efa marikitry zegny Pâques ke fagnontaniananay zegny avy amin'ny fandaran'Andriamanitra manatonga Jôdasy namadiky Jesosy no jerinany fo ary Jôdasy zegny kasi namadiky Jesosy zegny mbô ino zegny raha nitranga ia amin'ny resaka indrindra amin'ny tanora maro zegny ny zavatra mandalo ke uza hoe Monseigneur maro zegny ny amin'ny lehilahy zegny raha mahita tsy mahita magnangy zegny ke misy zegny mandalo zegny tonga de masinay de mahita zy tonga de hafa be ke uza hoe moa ve mijangajanga izy amin'izay fotoan'izay sa ahoana zegny inona ma afantarana fa lasa olo-masina na olona tsamitra ny olona iray azafady Monseigneur maro aminay tanora katolika baka voarebirebiny église sasany voarebirebiny secte voarebirebindreo zay amin'ny alalan'ny soratra masina mikasiky voalohany ohatra mazava tamin'ny nandalovany Masimbavy Terezy teto amintsika lazaindreo fa katolika mivavaka amin'ny taolambalo faharoe amin'izegny voarebirebindreo koa zay amin'ny karazagna biby rehetra fihinagna mbo any biby rehetra tsy fihinagna fa tsy ampy ny valitena mezanay ireo ka matetiky mipodipody aminay eo ireo tianay zay mahazo valiteny boka ty ahafahanay mamaly ireo mba tsy hivezivezindreo aminay merci fagnontaniananaka ndraiky voky fo moa ve ny Jôdasy mifamadiky mba nahazo paradisa sa ve tsy nahazo Leclerc entimbelogno entimaty zegny oatsika tio fagnontaniagna amin'ny soratra ato idadilany zegny ombiasa zaho izy mangataka vavaka ho anazy misy fifandraisany sa tsia hidika amin'ny fahomagnana ny Pâques baka atsika jeudi ke araka ny tantarany vakity tamin'ny baiboly 12 ans Jesua nandeha nankalazany Pâques ke ino Pâques tamin'ny Jesua 12 ans ino ny Pâques amintsika jeudi bika nahafatesany Jesosy Kristy nitsanganany Jesosy Kristy tamin'ny maty Pâques amin'ny jeudi fa izy tamin'ny zony ia resaka lohevitra angamba hoy asika mizaly lazaina fa sambatra nefa maro ny zavatra mampizaly ahoana ny afantarana an'izay ahoana ny resaka mikasika an'io ahoana ny valiteny amin'ny finoansika zany no amalisika azy zay no mahatonga anahy mivolagna matetika hoe tsy maintsy misy safidy ary zay ny tian'ny papa averimberina
rehefa mankalaza ny JMJ ho asika tanora arakaraky ny safidysika deny zao a ny tsy maintsy hanorenasika ny ho avy marina sy hoe rehefa ny safidy am'izao da tsy miovaova koa mety misy miova fa apetraka sara nefa ny safidy mba manorina trano azo antoka io le fanoharana nataon'i Jesoa aza manorina trano amin'ny fasa fa rehefa avy ny rivotra dia hirodana izy fa manorena trano ambony vatolampy ka na dia avy aza ny rivotra dia tsy iosina izany trano izany dia izay no ezasika ary zay no tadiavin'ny Papa ananasika tanora ary zay no iriko ary zay ny vavaka ataosika matoa sika mandany an'izao fotoagna izao a asika tanora anorina an'izay fiainasika izay ambony vatolampy ka ny manorina sy hoe tonga dia vita raha sy hoe manao magia angamba nefa ny fanorisisy zay magia zay ka izao inona no mahatonga ny fifandraisana le nilazaisika fifandraisana amin'Andriamanitra ny fifandraisana amintsika samby olombelona ny fifandraisasika amin'ny zavaboary simba io fifandraisana io ka izay ny mahatonga ny fizaliana maro isan-karazany eo amin'isika ny mahatonga an'io dia ny besoin-sika mizanona ara-nofo nefa isika noarian'Andriamanitra sy mitovy amin'ny biby fa nomen'Andriamanitra saina noariany mitovy endrika aminy isika ka raha ny ara-nofo fotsiny no manjaka dia potika ny fifandraisana ary zay ireo fifandraisana nilazaisika na amin'ny ao fianakaviana na amin'ny aty ivelany na ilay business nilazaisika hoe ahoana no atao ialana amin'ireny business ireny voalohany zany ny mahafantatra fa ny manimba ny fifandraisasika dia zavatra ara-nofo ary zay no niseho tamin'ny fakapanahy voalohany tany amin'ny sahany Edena ary mamerina n'io fakapanahy io mandrakariva isika ka ny loharan'io fakapanahy ara-nofo io dia ny fitiavan-tena egoisma zay ao ny jalousie ny fialonana ao ny orgueil ny avinavo ao ny vandivandy dia ireo no mahatonga ny vola fitadiavam-bola no mahatonga ny jalousie ziaby ary vo nilazainareo teo zay ny mensonge isan-karazany ary dia hitasika amin'ny Jodasy vola no navoan'ny Jodasy ary lazainy masindazo any no izy mitana ny kitapom-bola ary ireo resaka ara-nofo ireo dia ao amin'ny aizina ny asan'izao tontolo izao ny asan'ny demony dia asan'ny aizina alina ny andro tamin'izay nivoaka i Jodasy ka izay izy razandry ao zany ny fototra ny problème ny resaka besoin satria raha mbola amin'ity tany ity sy mainsy misy zay besoin zay ka raha ny besoin ara-nofo no atao voalohany ka ao
ny orgueil, ao ny jalousie, ao ny mensonge, ao ny égoïsme, dia potika ny fifandraisana, lay fifandraisana ny resasika teo ka rehefa potika ny fifandraisana dia manjaka ny violence, ny viole isan-karazany, violence. Rehefa manjaka ny violence, ny faratampony amin'ny violence dia la mort, ny fahafatesana. Ary zay no amboariny zao tontolo izao, ny fahafatesana. Ka inona ary ny solution? Ary hoy isika raha ny eniny fampianarako anareo taminaraina, hatramin'Andriamanitra avy no tadiavina vonoina, ny vonoina Jesoa, ary isika isan'andro mbola mamono an Jesoa. Ka ino ary ny solution nataon Jesoa? Ary ty zany no dikan'ny azo fizaliana. Ny solution nataon Jesoa, izy zay sy fahotana, izy zay sy nanoto, dia nanaiko fahotana, nandray an'ireo rehetra ireo izy mba amozenasika. Ahoana ny fomba? Arainareo sara, nandray an'ireo rehetra ireo izy, ireo fahotanasika reo zany, nandray an'ireo izy. Ary zay ny hitasika amin'ny lakroa io. Fomba ahoana no nandresany an'izay? Dia ity, nanaiky ho farany ambany izy. Nilaozany olona izy, nataony sinisinina ny mahandriamanitra azy mba amerina ny fifandraisana. Ka izay izany, aza mieritreritra isika izany, raha te amerina ny fifandraisana amin'ny alalan'ny ady sy ny herisetra. Zay le maso efa ina maso zay, sy zay misy ny lalana nofidiny Jesoa. Ny raza sika ny laza hoe maso efa ina maso, fa izao kosa milaza aminareo, zany hoe ny fanetretena. Zay ny lalana. Raha mbola mirehareha sika hoe za zao, raha ny manao je suis no ataosika, dia mbola mifanapotika sika. Ary zay no nanapotika ny fifandraisana na teo amin'ny protestanta amin'ny voalohany zany, samy nanao je suis. Enisika sara ny tantaran'i Jesoa, ny tantaran'ilay évêque sy Mahomé, sy ny fanao je suis zareo, dia milamina zay. Ny problème sika zany dia ity fanaovana je suis, ny anany marina, sy fekena ny fahadisoana, sy manaiky hidina ambany, fa ho ambonin'ny olona rehetrarehetra, sy solution amin'ny fifandraisana izany. Fa manapotika ny fifandraisana, ny sy fekena hoe diso aho. Ary zay no mahatonga ny papa amin'ny afatra ny vakiko teo lay mpanan-karena sy Lazara. Lazara lay mpamozy Andriamanitra tonga mamozy, zay ny anarany hoe Lazara. Ny famozena zany, zany hoe ny aprindra, ny aplamina ny fifandraisana dia ny lakroa.
ny azo fizaliana. Andriamanitra manaiky hidina ambany mba hampisy an'izay fifandraisana izay. Ka raha sy midina sika dia potika. Inona kay ny antony sy andefasan'ny ray aman-dreny ny zanany hivavaka satria tsy mety zany fivavahanareo zany, na ny zanaka koa sy mety zany ataonareo ray aman-dreny zany. Inona no manimba ny fifandraisana eo amin'ny fianakaviana? Fa izay. Inona ny manakorotana eo amin'ny fiarahamonina? Inona ny manapotika ny zavaboary? Satria hoe izao no tompon'izao. Les besoins zany besoin aranofo. Kanefa raha tisika ho irindra ny fifandraisana dia tsy maintsy ara-panahy no ambony indrindra. Ary zay ny ampianarin'i Jesoa. Raha mbola besoin aranofo, marina sika milaza ny ara-panahy sy ny kibo tsy mba lamosina. Ary raha nona ny vatana mivezivezy ny fanahy, nefa nofo sy andresi ny fanahy naoviana raha te olona isika. Ka izay no mahatonga ny asika zany amin'ity GMJ ty hoe sambatra ny malemy fanahy fa andovan'ny lanitra izy. Zany hoe sy maintsy manaiky hidina ho farany ambany tahaka ny Jesoa. Zay no mahatonga ny Papa hoe atolotro aminareo tanora ny azo fizaliana fa io ny famonjena. Arakaraky ny andresasika ny azo fizaliana ka hidirasika ao Jerosalema miaraka amin'ny Jesoa no avovonjy isika. Raha mbola ny Jesoina apetraka asika dia mazava ho azy resiny nofo isika dia mikorotana lalandava ny fiaigna sika ary dia potika ny zavaboary. Ohatra fotsiny zao gn'avalin'ny olo manino ka ianareo manao doro tanety, efa fomba ny razana io. Zany hoe sy nanaiky izy. Asa tadidinareo ny tantarany, sy tantara moa zany fa zavatra niseho. I Jesoa nangataka rano, hitanareo zany i Jesoa nangataka rano tamin'iza moa zany? Manangy Samaritany iny zay. Mangetaeta aho, ary zay i Jesoa, ary zay ny lalany azo fizaliana, mangetaeta amintsika i Jesoa. Dia hoy navalin'igny manangy igny hoe sy fombanay ino miaraka amin'ny zody sy ny sisa. Hainao nga mahay, asika zany mieritreritra fa mahay. Nambaran'i Jesoa tamin'ny manangy igny momba anazy. Zany hoe raha isika zany mahafantatra tsara hoe ka izao ny limite. Hitan'i Jesoa tsara ny limitiny. Satria ny volagnin'i Jesoa hoe hoento ty ny vadinao. D'accord navalin'igny manangy igny? Tsy manambady aho. Marina ny volagninao i Jesoa satria dimy ny vadinao. Nitanondrika izy. Zany hoe nidina i Jesoa nampianatra an'iny. Ka raha izay koa zany ny tadiavin'ny Papa hoe asika tanora mba hiaona amin'ny Jesoa, rencontrer Jésus. Ary zay zao GMJ zao, que chacun de nous miaona amin'ny Jesoa. Zany hoe i Jesoa midina. Ka raha midina koa isika mieky ka raha nataon'igny manangy Samaritanina iny, afaka miova amin'ny fiainasika.
nampioayanteherana amin'ity tany ty zay rehetra hitany masonao fankapanay avokoa amafisoatrany finoana fa de soa zanak'Andriamanitry rero vaovao mafaly sy mba misy antenaina nampioayanteherana amin'ity tany ty zay rehetra hitany masonao fankapanay avokoa amafisoatrany finoana fa de soa zanak'Andriamanitry rero vaovao mafaly Si Kristi Devana Arabah Panarasni Daina Siketi Malamamay Nanitas Isolisa Apa si Kristi Devana Arabah Panarasni Daina Siketi Malamamay Nanitas Isolisa Apa si Kristi fazer sua zanak'Andriamanitry rero safidy sara marobe ireo sy malala kanefa mandalo lety zava-pona lety sy hotoy ny fiteny hoe sanatry manjary sambalalany boka ny samborona sy azony tana vosotra fa de soa zanak'Andriamanitry rero safidy sara Devana Arabah Panarasni Daina Siketi Malamamay Nanitas Isolisa Apa si Kristi Devana Arabah Panarasni Daina Siketi Malamamay Nanitas Isolisa Apa si Kristi Devana Arabah Panarasni Daina Siketi Malamamay Nanitas Isolisa Apa si Kristi Devana Arabah Panarasni Daina Siketi Malamamay Nanitas Isolisa Apa si Kristi dia hiditra amin'ny solution izay zany ny solution fa mety mipetraka angamba raha koatra ny lazainareo teo hoe ka raha akory ary ny ataonay tanora ho anasiany business ino marina dia mety anytany ianareo hoe ahoana ny ahafantarana ary a fa niova zay relation zay ahoana ny ahafantarana fa nibebaka za
ahoana ny afantarana fa kristianina katolika aho zao? Sotra ataoko hoe sotra satria sisy lalagna hafa. Ny solution io koa ny fifandraisana, ny verina amlohany ny fifandraisana, ilay fifandraisana potika dia izao. Voalohany ao anatinao mahita zay fiadanana sy hafaliana izay. Zany hoe sy tahaka ny hoe ny fokarongony ianao dia manenina araka ny voalaza teo, nanao fizangazangana anao, mety faly ianao nandritra ny fotoana nanaovana an'izay, nefa aveo déçu, sy coup de foudre zany. Fa lay hafaliana fiadanana nomeny Jesosy, ino ary io ny afantarana an'io? Satria lay hafaliana manko sy anatina korontana misy ny hafaliana, sisy zany hafaliana anatina korontana zany, sisy zany fiadanana anatin'ny korontana zany. Fa inona ary ny afantarana an'io? Ianao sy tananao isony lay hafaliana sy fiadanana ka zarainao amin'ny hafa mba hirindra ny fiadanana. Disponibilité et service, zany hoe ny fahavononana ary zary fanompona, ary zay Jesosy eo amin'ny lakroa, ary zay no ahitana fiadanana, ary zay ny tian'ny papa ho azy sika tanora, anana disponibilité sika ary vonina hanompo, satria ireo no mitondra ilay relation tena izy. Satria maninona moa ny relation potika? Satria sisony disponibilité, sisony service. Raha tisika irindra ny fifandraisansika amin'Andriamanitra, raha tisika irindra ny fifandraisansika amin'isika samy olombelona, raha tisika irindra ny fifandraisansika amin'ny zavaboary, disponibilité, service, dikan'izay zany tahaka nataon'i Jesosy fahafoizana mahafoy, ary zay no mitondra hafaliana. Karaha nataon'ilay vehivavy lay manangy Samaritanina iny, lasa nahakarahany natongavany teo. Elle était venue au puits de Jacob pour chercher de l'eau. Nefa sy nitondra rano koa izy satria nahazo raha sarobidy. Satria Jesosy milaza raha mba fantatrao manko. Dia fantany zany igny, lasa izy nanambara tao an-tanàna, hitako ny Mesia. Et c'est ça qu'on attend aussi de vous. Izay koa no andrasana aminareo tanora amin'izay MJ zao. Araky ny sokazinareo jiaby, hitondra an'izay disponibilité, service, ary afoy fotoana, afoy andro, afoy vola, fa sy anangona. Izao tontolo izao manangona, isika mahafoy, ary rehefa mahafoy isika vao meka mahazo, tahaka n'ilay vehivavy. Hitanareo koa ny tantarany Zake. I Zake lavabe moa Zake sa fogy? Lavabe izy foy izy, botra izy da karakory natao? Niakatra ambony dia hoy Jesosy taminazy hoe midina anao, ka izay indrindra. I Zake zany nieritreritry hoe za manambola za hiakatra ambony za ho hitan'i Jesosy, ka amizay i Jesosy mivolagna am Zake midina. Zay koa zany mitadiaviny amintsika zao. Ary rehefa nidigna i Zake dia nivolagna i Jesosy hoe hiatrano aminao za. Karaha izay koa amin'izay MJ, raha tena midigna marina isika fa sy mipetraka eny, dia afaka miatrano amintsika Jesosy
ary rehefa metrano inona ataony zakay rehefa tonga nomeny aby ny raha zy aby zay manana ny fahafoy zany disponibilité service don de soi mahafoy manana ny toetra mahandriamanitra azy Jesosy nataony sinisinina zay arena izay fa nidina farany ambany izy ary de zay ny tadiaviny de eo mamaly ino ny problemany Judas izy namadika ve izy nandray vola ve corrompu ve non non izy sy namono tegna sy problème zay fa sy nety nibebaka izy sy nety nidina izy zay ny problème ny Judas fa i Pierre il a été pire que Judas satria namadika ni sady sy ndraiky mandeha i Judas va ndraiky mandeha fosiny izy namadika fa i Pierre intelo namadika i Pierre kanefa i Pierre ny tomary nanekidina farany ambany Pierre de zay navovonzy anazy anareo mako manontany hoe akarakory izy io zerinazy ve sahily non asika manana ny liberté sika i Judas nanao an'izay mitovy misy ny nataony Pierre sy Judas ary pire zany nataony i Pierre fa matetika ny olo mametraka fanontaniana hoe raha sy teo zany izy moa samy namadika ary pire ny nataony izy moa za sy misara moa fa noho ny fibebahana midiny asika sy irindra ny relation zay sy ny sisa mahazo fahazavana mivantana ve i papa ny fahazavana azony dia zay hoe fanetretena zay ary le expérience-ny zany ary zay koa no ananasika ary zay tadiavin'ny papa Jean-Paul II amintsika tanora anana expérience mety misy moa fahazavana ataon'Andriamanitra igny sy anjarany agny zay fa ny tena zava-misy ary zay ho asika siraikiraiky ary zay le lazain'ny papa ary zay no averiko aminareo amin'ny GMJ tokony ho anana expérience-ny Jesosy azisika ça vaut pas la peine sisy dikany GMJ raha sy misy expérience-ny rencontre avec Jésus sur la croix ary Jésus abandonné misy satria mitondra ny souffrance sika rehetrarehetra Jésus abandonné jusqu'à par son père ensika tsara zay hoe nahoanao re de nilozanao expérience zay ny tadiavin'ny papa zany hoe isika anana expérience tahaka ny expérience ny manangy samaritanina iny anana expérience zay nananan'ny papa ary zay nananan'ny papa François ahitany vocabulaire zay mitouché asika tanora satria nanana expérience ny Jesosy izy ary zay koa ny fanafodiny hoe ahoana nataonay tanora eo anatreny fakapanay business izake nanana fakapanay izy i Matio nanana fakapanay izy fa nanaiky hidina ka niova ny fiainany de akarakory ho anay tanora lehilahy ataoko fa c'est la même chose pour les femmes pour les filles hoe mizangazanga ve ao raha magnety ino moa ny dikan'izay mizangazanga zay ny mizangazanga ataonao fitaovana ilay olona zay ny dikany hoe mizangazanga ataoko fitaovana zahoako afinaretana zay ny atao hoe mizangazanga zay ka na lehilahy na vehivavy manana an'izay fakapanay zay mba sy fitaovana karaha izay ny zavaboary sy ataonao fitaovana io ko doranao hoe bon omeko ny omboko zay
idorako io dia mba mahazo sakafo dia maty agny aby ny zavaboary rehetrarehetra. Tu penses qu'à toi-même, zay manko ny fizangazangana ataonao fitaovana ile nilazaisika teo, le égoïsme, l'orgueil manimba an'izay fifandraisana zay. Ary zay no nanimba ny fifandraisan'ny Adama sy Eva. Ka inona ny vokatry n'izay a? C'est la honte. Megnatra. Fa raha sy ataonao fitaovana zany ny fandraisanao aminy a, dans la vérité, fa sy anatina fiasarabelatsia sy segnatra zany, ary afaka mifanatrika sara. Matoa anao sy masaha mijery n'igny olo igny a, satria nanao rasy aminazy ianao zay. Simba zany ny fifandraisana. Ary zay ny fizangazangana zay nanimba ny fifandraisana. Mety igny mademoiselle igny zao dia ampahasorana no miresaka aminao, fa anao nefa efa hitady lalao aminy ianao. Dia izay ny fizangazangana zay, fitaovana. Sy ny fijerenao an'igny vehivavy igny zany ny rasy, fa ny masonao manao azy ho fitaovana. Dia akory milalao taolapaty ve ny katolika? Izy ny manapirofo fa taolagna tao anatin'igny boaty nisy masombavy Terezy. Zay sy ny anaikeko misy a, le fomba fiteny hoe taolam-balo. Relique ne veut pas dire taolam-balo. Relique zany mety lamba zany. Zany hoe io koa zany mbola lazaisika hoe maninona kay a, matahotra sika ny resaka an'izany taolam-balo zany a, satria ny fifandraisasika amin'ny fahafatesana efa simba koa. Nisy foana ny fahafatesana. So de versika hoe sy rehefa nitsangako velogny Jesosy dia sisy ny fahafatesana. Non, nanaiko faty Jesosy, ary io indrindra zany ny faratampony amin'ny fizaliana ho asika dia nanaiko faty izy. Fa cela ne supprime pas la mort, fa miova kosa ny sansy. Ny fifandraisasika amin'ny fahafatesana miova. Ka noho izany ho an'ny olo-masina lay lambany dia manambara hoe miombona amin'ny olo-masina aho. Ny masina ny dikany hoe masina dia zay nisy an'Andriamanitra. Ka ce n'est pas ny taolana zany ny problème, fa ny fifandraisasika amin'ny fahafatesana. Ny olona miteny an'io zany a, sarotra ny fifandraisany amin'ny fahafatesana, potika ny fifandraisany amin'ny fahafatesana. Fa ho asika ireo olo-masina reo a, misantatra an'izay le fifandraisana any an-danitra izay. Ka noho izany a, sy agny izy. Dia karaha izay koa hoe magnino kay ny biby rehetrarehetra sy ny sisa. Sisy biby rasy zany, fa lay fifandraisana no manimba azy. Ary zay nambarany Andriamanitra tamin'ny Piera, satria Piera ny fikitra tamin'io fifandraisana mbola sarotra io, mbola testamenta taloha izy. Ary dia nampiady anazy amin'ny Paoly zay. I Piera ozy miafinafina rehefa dia nilazainy ambasilana, mazava sara no lazainy tamin'izay. Dia ahoana reo dadilahy ary mpombiasa miankina amin'ny fiainany zay. Iza ny topoiny tamin'izany fotoana zay? Ny demony sa mamelona ve izy sany mamono? Ny afatarana zany a an'izay resaka zay hoe mamelona ve izy sany mamono? Mety possible, ary za zao dia nafantatra misy a. Ary tamin'ny farany moako izy dia nibebaka baralahy mpanjakany bara. Dia niteny izy hoe mon père, ka raha mifangaro ny raha ataonareo ty, ary ny tena problème ny raha sy mety ny manjary amboarinareo. Dia nampianarina izy, avy eo ny moarany jiaby ny dorany, dia nanjary katolika izy.
ary lehibe ny rany anankiray tamin'izay lehibe ny ino mpanao mena voso le mpamon'olo amin'ny alalan'ny dinany fokon'olo ka io zany miakina amin'ny fifandraisana izay ka sy resaka hoe ombiasa izy dia very mandrakizay sy isika ny tsara fa ny conscience ananana lafo ny boky katolika zay sy haiko ny mamaly an'izay ny pakany zody ny pakany dikany hoe paka aloha fandalovana avy amin'ny fanandevozana ka miditra amin'ny fahafahana dia nisy ny paka voalohany izay pakany mbola nankalazainy Jesoa satria izy zody sao de versiko hoe sy zody Jesoa dia ny paka zay niala tamin'ny fanandevozan'ny vahoaka tany Ezipta nandalo tany amin'ny tany efitra ary zay no averina amin'ny alakamisy masina dia nanao an'izay paka izay Jesoa ary niverimberina Jesoa nanao an'io paka io niakatra tany Jerosalema dia izy no nanao an'izay fandalovana izay maty izy ka nitsangako velona ka manomboka amin'ny Jesoa zany dia fahariana vaovao zay no mahatonga ny hoe ny paka asika zany ankalazasika azy alahady andro voalohan'ny herinandro ny sabosy manko ny paka zay natao hoe sabata dia maty Jesoa io koa zany sara ho azavaina satria misy miteny fa hoe alarobia masina Jesoa satria hoe 3 andro izy ny maty dia alarobia alakamisy zoma dia sabosy zany izy no nitsangako velona diso zay fanazavana izay fa izao izy ny fanisana zody mitovy amintsika io ny andro anankiray zany 12 ora ny maraina sy ny hariva dia zay no mahatonga ny hoe alakamisy dia zoma dia sabosy alina izy ny nitsangako velona araky ny famantarasika sy mitovy amin'ny fanasana calendrier vazaha amin'izao zany fa mitovy amintsika gasy andro voalohany andro faharoa andro fahatelo 12 ora hitanareo angamba anatin'ny evanjely izay zavatra zay asa ino moa ny evanjely tamin'ny alahady igny nisy resaka an'izay sara gasy fantatranareo fa vola ao anatin'ny 12 ora ny ray andro izy sy hitanareo tamin'ny alahady lasa teo ino moa ny evanjely tamin'ny alahady le ny Lazara firy moa izy igny Jean 11 hitanareo velona ainy i Lazara dia ny teny misy Jesoa vao nandray zany koa i Maria dia nitsangana faingana fa talohan'izay nisy lehilahy dia niteny hoe dia fatrapitian'ny Marta mpampianatra voaingana teo ny zody sy adiny 12 ve ny andro anankiray ho Jesoa amin'ny andinin'ny fahasivy 12 zany ny andro anankiray ka izay no mahatonga ny hoe 3 andro atelona zany dia ny 3e jour no nitsangana izy anisany ady hevitra amin'ny secte zay nilazainareo teo zay io zany sy dia ho resako loatra satria nareo raha riva mbola iresaka momba ny secte fa izao fosiny ataoko entre parenthèse anareo milaza hoe mahay baiboly ny secte raha tena mahay baiboly ny secte sy tokony hanenjika ny katolika satria sy nisy ny baiboly raha sy nisy ny katolika ka noho izany raha misikitra amin'ny baiboly izy tokony hisikitra amin'ny katolika zay sy midika hoe lavrary ny katolika azo enjena ny katolika ary zany sy lavrary indrindra fa sy tokony hanenjika katolika izy satria raha tiany ny baiboly dia tokony ho tia izay nipoiran'izay baiboly zay izy tenin'Andriamanitra fa napetraky ny eglizy tamin'ny eglizy katolika izay napetraky ny Jesoa
tamin'ny eglizy katolika namola volan'ny baiboly dia igny baiboly izay ampiasaisika igny na protestant izy na katolika izy ary dia izay no mampisiny hoe dième ka noho izany sy tokony ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany no amelezana an'izao sy izao ary indrindraindrindra tokony ho vakiana hatramin'ny farany izay tenin'Andriamanitra izay. Fa ohatra fotsiny zao ianareo milaza hoe manompo sampy ny katolika na ao amin'ny baiboly dia nilaza Andriamanitra ho fanazana ny didy dia nampamboatra sary ao an-tempoly dia nanompo sampy nefa io farany sy nekena tamin'izay fotoana izay nametraka sary kerobima sy ny sisa ao amin'io baiboly io. Fa sy anao adihevitra mikasika an'izay moa ao satria sisy loatra ny fotoana asa raha mbola misy ahoana ny afantarana fa olo-masina araka ny lazaiko teo raha nivelona ny finoana izy ary zay ngamba no anaovako anareo satria ny teny frera teo boky kely ty misy rakitra zavatra sarobidy izy miaraka amin'ny misy boky anankiroa tsy tokony isaraka aizy izy frera le boky faharoa ity zany ny tantara-piainan'ny Lucien Botovasoa. Marina mbola tsy olo sambatra izy fa ho hita maro ny zavatra azo resina le resaka sika teo. Ohatra fotsiny zao ny surnom menazy satria tena niezaka misy izy amin'ny fifandraisana raha be fihavanana no anarany ary mivavaka maraina be izy dia fa any amin'ny ampiangonana satria tiany ny fifandraisana sy miala chapelet izy ka nasoina hoe be pikipiko io zany voan'ny zavatra boribory anaovana chapelet atony ahitasika n'izany tantaran'izany fa ny modely afantarana hoe olo-masina ny fiainan'ireo toe-panahy sarobidy sinona zany ohatra zao ny finoana dia misy fanazavana ny finoany Lucien Botovasoa dia misy tenin'Andriamanitra mifanaraka amin'izay ahafahasika mandinika azy dia misy vavaka mikasika an'izay ny fanantenana ny fitiavana le nresasika zay aby zay ny fahamarinana ny rariny sy ny isiny araky ny niainany Lucien Botovasoa zay zany ty zany ny tantarany fiainana sy misaraka reto boky anankiroa reto ary ty ny vavaka miaraka amin'ny Lucien Botovasoa. Efa antitra be ve Lucien Botovasoa io? Non. Fantatrinareo ny taona nahafaty anazy 39 ans maty martira izy sy nanaiky ozogozonina ny finoany. Ohatra fotsiny zao ny vadiny noho ny zany hoe le business ny vola ny tadiavina dia ny vadiny Ramsey satria Ramsey izy zany ary Ramsey amin'ny école katolika mampianatra klasy 4 izy rery ary mpianatra maro tamin'izay asa akarakory ny métodiny fa nampianatra klasy 4 izy ary faly ny mpianatra ny ziady. Na izany aza mazava ho azy sy nandray karama be izy fa tena nanompo ary disponible araky ny lazaisika teo dia hoy ny vadiny hoe Ramsey magnino moa asika raha mba manao comptable ny concession mba za ianao tamin'izay ny plasy farany ambony azony gasy dia ny comptable mihoatra an'izay dia efa vazazy aby ary io zany dia tena mandray vola be ary manam-pahaizana mikasika an'izany Lucien Botovasoa dia hoy Lucien Botovasoa sady mitsikisiky satria nisy vavolombelona zay dia niteny Lucien Botovasoa na dia mahazo ny vola feno an'ity trano ity asika madama ho bola hoanina kalalao zay sy mitondra asika any an-danitra zany hoe le fifandraisana amin'ny Andriamanitra sy ao amin'ny tokantrano
meloka ny vadiny tamin'izay ka nahita ny sariny ity ma François ty sa iza ty io iza ino mahatonga anazy io i François mako gneveriko misy satria misy inona ekipa franciscaine nareo fa sisy François aty Pierre Cartier io zany dia ny sariny masinday François io lehilahy be volom-bava io ny manadalanao izy ro vitiny ny vadiny ny sariny voameka faly izy nome efa nilefa any anaty ala izy tamin'ny era satria vo olazaina fa hovonona any izy na eno lasagny mompera lasagny masera sisy mpikarakara zany ny vahoaka an'Andriamanitra andeha zaho ozy izy iverina any vompeny iverina izaho ikarakara sady paka gn'andro dia niverina izy nahavory ny kristianina hatramin'ny protestant satria ny pastera protestant nandositra avy nilefa dia sy tao an-deglizy satria sy afaka nisokatra ny eglizy satria misy mpamono dia tany an-dakilasy ny masera izy nampivory nampivavaka dia hoy ny vavolombelona za zao no nanao ankety tamin'izay monseigneur satria monseigneur ny farafangana ho araky ny voalazany frera teo ny karakarany monseigneur sy bola nisy lamesaka raha izay nefa izy io sy mompera fa nasapa zany ny olo ny vava 17 avril tamin'izay ary 17 avril io izy no ny tapaina ny voziny no ny finono mila vavolombelona izao androsika zao zay le lazaisika teo hoe rehefa tiasika ho fantatra fa nibebaka sika niova marina araky ny voalazan'ny papa sy azosika tagnana ny fizarana ny vaovao mahafaly amaranasika azy ny vavaka i Lucien Boutvoisoa sy mba nanoratra i Lucien Boutvoisoa dia ny fiaignany ity vavaka fataon'ny Lucien Boutvoisoa ary amin'ny boky mbola any io boky io zay misy ny momba ny matersiera azy dia zao ny vavaka nataony soratanany io iarahsika mivavaka ary amaranasika azy amin'ny fandriana teo tian'olona afao zahay Jesoa amin'ny fandriana teo deraina afao zahay Jesoa amin'ny fandriana teo enikaza afao zahay Jesoa amin'ny fandriana teo tiana mihoatra ny sasany afao zahay Jesoa amin'ny fandriana teo filan-kevitra afao zahay Jesoa amin'ny fandriana te ampiadanina afao zahay Jesoa amin'ny tahotra soa alaim-baraka afao zahay Jesoa amin'ny tahotra soa tebaina afao zahay Jesoa amin'ny tahotra soa atositosiky ny sasany afao zahay Jesoa amin'ny tahotra soa endrikendrehana afao zahay Jesoa amin'ny tahotra soa adinin'olona afao zahay Jesoa amin'ny tahotra soa vazivazina afao zahay Jesoa amin'ny tahotra soa sirasiraina afao zahay Jesoa amen misaotra asika
misaotra betsaka ny monseigneur amin'ny fampianarana zay nomeny atsika teo igny, ny fitandrinesany ny zavatra zay manahirana atsika amin'ny toerana misy atsika jiaby, dia nambara atsika teo io tsy olo tegna atsika nagnambara azy, ary ny vahaolana zay nomeny dia ny vahaolana ny eglizy zay nambarany teo fa nomeny Papa François ke ho antsika jiaby, dia ny fampianarana zay makasiky ny fiainatsika, ny fiainam-pinoagnatsika. Ke misaotra betsaka anao monseigneur, dia andeha atsika agnano hira raiky ihany koa. Fitiavanandriamanitra am Kristi mifankatiava atsika jiaby. Raiky atsika fianakaviana raiky isika nakambany fitiavanandriamanitra am Kristi mifankatiava avakoya mifankatiava izandikoya mifankatiava ula raiky atsika nakambany fitiavanandriamanitra am Kristi mifankatiava atsika jiaby. Raiky atsika Sangahala raiky isika nakambany fitiavanandriamanitra am Kristi mifankatiava avakoya mifankatiava izandikoya mifankatiava ula raiky atsika mifankatiava aparaiky atsika avakoya mifankatiava izandikoya mifankatiava ula raiky atsika mifankatiava aparaiky atsika. Ianakavy atsika tsy mifagnavakavaky isika nakambany fitiavanandriamanitra am Kristi mifankatiava atsika jiaby. Ianakavy atsika tsy mifagnavakavaky isika nakambany fitiavanandriamanitra am Kristi mifankatiava avakoya mifankatiava izandikoya mifankatiava ula raiky atsika mifankatiava aparaiky atsika avakoya mifankatiava izandikoya mifankatiava ula raiky atsika mifankatiava
hoy monseigneur Benjamin Mark hoe manomboka iny any ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fasiram-piso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, ny any ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fasiram-piso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fasiram-piso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny monseigneur Benjamin Mark Marson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rapiso. Manomboka iny any no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux?